Valy miarabantsika tsirairay avondray tratra ity zoma maraina fa 2 ny volana May ity. Manona fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto. Alohan'hidirantsika ny mofinaina an'io dia hivavaka. Ny tompo'Andriamanitra eo mbola fiampisaoranao izahay ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao anay. Misaotra anao izay satria avy aminao ny aina rehetra ary mbola eto izahay dia noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao. Mangataka aminao izahay tompo mba ovaova trany hanahaka anao ka afahanay miandroso tsikelikely dinandrindra ny fahamarinanao sy ny amin'ny herinay ny amin'ny tanjakay fa izany indrindra nangatanay ilay fanahinao masina. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe natao an'ny olombelona rehetra ny sabata. Nalaina amin'ny Néhémie 7:4 manao hoe ary nampahalala azy ny sabatanao masina ianao ary Mosesy mpanomponao nampilazainao didy sy fomba ary lalàna taminy. Amen. Misy milaza fa natao an'ny Jiosy ihany ny sabata nefa tsy ny tena izaly velively mihitsy Andriamanitra. Nankinin'Andriamanitra tamin'ny Israely vahoakany ny sabata toy ny andraikitra masina. Kanefa ny fidianany hanambarany lalàna tao an'hevitra sanay fa tsy tao Palestina dia maneho fa nataony ho an'ny taranak'olombelona rehetra izany. Efa nisy hafa hatry ny ela tahaka ny famoronana ihany ny didy folon'Andriamanitra koa tsy misy ifandraisany manokana amin'ny Jiosy ny lalàna momba ny sabata fa natao an'izay no ariana rehetra. Nataon'Andriamanitra tsy mainty hotrandraman'ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra tokoa ny sabata. Nambara mazava fa ny sabata natao an'ny olona koa aoka tsy hisy voafitaka ka hiaino ny fanambaran'ny olombelona, aoka kosa ny tsirairay hiaino sy hanome lanja ny tenin'Andriamanitra. Tao Edena dia hoy Andriamanitra tamin'ny Adama momba ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, amin'ny andro izay hihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Nefa hoy ny menarara tamin'ireo vehivavy tsy ho fatotra akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hihinananareo azy dia hiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo hahalala ny tsara sy ny ratsy. Niaino ny feon'ny Satana ny teny tamin'ny alalan'ny vadiny Adama. Nino feo hafa ankoatran'ilay nanambara lalàna tao Edena izy. Nozahatoetra ny olombelona tsirairay toy ny natao tamin'ny Adama sy Eva tao Edena ihany koa. Tahaka ny nametrahana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy teo afovoan'ny sahedena ihany koa nametrahana ny sabata ihany koa ho eo afovoan'ny didy folo. Nisedrana ny fankatoavan'ny Adama ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia tahaka an'izany ihany koa nataon'Andriamanitra izahatoetra ny fahatokiny voakany rehetra ny didy 14. Natao fampitandremana antsika ny fanandraman'ny Adama raha mbola maharitra koa ny fotoana ary mampitandrina antsika izany mba tsy hatoky an'izay aloky ny vavan'ny olona mety maty isika na ny anjely izay hanafoana litera anankiray na tendron-tsoratra anankiray ao amin'ny lalàna mason'i Jehova fa aoka hatoky izay nambaran'i Jehova isika. Dia izy ilay manao hoe mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampianaro izahay ampilefitra ny fahaizanay amin'ny maha-olombelona anay ka hanaika ireo izay toromarika avy aminao satria ianao tokoa ny mpanjakanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Yeah.